Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Androany dia alakamisy. Raha vao milentika eo ny masoandro dia miditra ny aliny zoma. Alina izay tsara indrindra, manan-danja indrindra mandritry ny herinandro. Satria ny andro zoma dia andro tsara indrindra eo anatrehan'ny finoana Islam ary mbola tsara mihoatra ny Eid al-Adha sy Eid al-Fitr araky ny voalazan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama amin'ny hadisy maro-pototra. Anisan'ny fomba amam-panao ahazoana valisoa lehibe eo anatrehan'ny Allah amin'ny aliny zoma sy ny androny zoma dia ny fanaovana doa imbetsaka ary hovaliany Allah tsy misy atakandro izany doa izany. Ka amin'ity androany ity inshallah dia ampianatra antsika doa anankiroa izay manan-danja, manana ny maha-izy azy ary miantoka ny hoavintsika any ankoatra inshallah. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama amin'ny hadisy maro-pototra manao hoe: izay nangataka amin'ny Allah amin'ny doa miteny manao hoe Allahumma ajirni minan nar thalatha marrat. Izay olona nangataka amin'ny Allah hoe tompo Allah avoto aho mba tsy tafiditra ao anatin'ny afobe, na avoto aho mba tsy ho isan'ny vahoakany afobe intelo, dia ny afobe mihitsy miresaka amin'ny Allah ka miteny manao hoe: ry tompo Allah, efa nangataka intelo taminao io mpanompo io mba tsy hiditra ato anatin'ny afobe ary mba tsy ho isan'ireo vahoakany afobe, ka miangavy anao zaho ry tompo Allah, avoto izy mba tsy ho isan'ny vahoakany afobe. Dia mbola niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary izay olona ihany koa nangataka amin'ny Allah niteny manao hoe Allahumma inni as'aluka al-janna thalatha marrat. Hoe tompo Allah, za mangataka aminao mba ampidiro ao anatin'ny paradisa ary atao vahoaka sy mponina izany paradisa izany. Dia ny paradisa mihitsy miangavy sy mitalao amin'ny Allah ka miteny hoe tompo Allah, io mpanomponao io efa nangataka intelo mba hiditra sy hionina ato amin'izany paradisa izany, ka miangavy aminao zaho ry tompo Allah, ampidiro ho isan'ireo vahoakan'ny paradisa izy ary monina ato mandrakizay. Repiny Islam, misy tsara mihoatra an'izany ve? Raha verimberinao intelo ireo doa anankiroa ireo dia ny afobe sy ny paradisa mihitsy mangataka. Ny afobe mangataka mba tsy hidiranao any amin'ny afobe, ny paradisa kosa mangataka mba hitoeranao mandrakizay ao amin'ny paradisa. Ka antsika ao anatin'ny alina tsara indrindra, alina mendrika indrindra, izay alina tokony hanaovana doa imbetsaka, dia averimbereny intelo izany mandritra n'ity alina ity ary raha ampitso ihany koa. Ndao averina antsika intelo manao hoe Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tompo Allah, avoto zay mba hiala sy tsy hiditra ao anatin'ny afobe. Averina intelo ihany koa hoe Allahumma inni as'aluka al-janna, Allahumma inni as'aluka al-janna, Allahumma inni as'aluka al-janna. Tompo Allah, mangataka aminao zay mba ataovy ho isan'ireo vahoakan'ny paradisa. Amin, amin. Aparitao betsaka ary azadiny mamerimberina an'izany mba ho isan'ireo vahoakan'ny paradisa antsika ary nalavitra an'izany afobe izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.